Voafitaka izay, voafitaka izay, tena voafitaka mihitsy izay. Zay ka. Tenenina fotsiny zay apio zaho izy amin'ny fankatahana an'io izy pasy io hiverina amintsika. Kabarina ataony tany amin'ny CCI iny zany. Fa tsy zany akory no mamorona an'izy. Nohon'izay zay tonga manampy azy dia azy izy zao. Azy izy mba farafahatsy izy manao kabary mba miteny izy hoe zao. Zareo ohatra amin'ny Le Drian fitazona leny fa lasany ataonay aloha zay fa zao hitanao izy tsika malagasy rehetra ny tokony manao zao. Nareo polisy reo ary tokony manao zao. Nareo mpanao gazety tokony manao zao. Ny olona rehetra tokony manao zao. Atsika Madagasikara, atsika ny Îles et Parses. Fa manina zay rehetra zay hoe zay atsondrareo intellectuel rehetra no manao an'izy tsy mety zany. Hitanao zany. Fa miaraka miara-mirona daholo tsika manao io. Zaho zao miteny izany dia lazakanao tsara fa misy pitsikilo any tsy fantatro ny andeha hiaretena raha rivana hitragnoko na ahoana tsy fantatro. Fa zany foana manko ny fomba manko rehefa misy any. Za nga manoto, za nga miteny ratsy, za tsy manino, za nga miteny ny zavatra niteneniny tao tamin'ny kabary izy tany Ivato tamin'ny volana Oktobra. Za rery ozy tsy matavavoaka an'io dia nantaniana président Ratsiraka dia hoe ahoana dia hoe za ozy nandeha rery fa vahoaka tsy niaraka tamiko. Voilà. Dia zao aloha zany zay dia hatreto dia eo aloha fa zay fa manana programme fa dia ngamba misy zavatra koa hoe marina rehetra tsy filaza. Satria hitanao zao zay mba nanao programme zay etsona ny mpianatra tany anany dia sakanana fotsiny ilay mpianatra tsy ho tonga any amin'ny université dia tsy navela fotsiny ilay mpianatra ho tonga. Dia zao zay misy miantso hoe zay nge atao ao Amboda misy manakana. Ohatran'izany nefa dia lazaina fa hoe reo le entité-na intellectuel reo manao zany. Reo ihany tarihiny Madame Ramasona zany no tenenin-jareo. Sisa daholo moa zany nareo le mikambana anatin'ny be dia be zay ao anatin'ny fikambanana. Azonao misy ao farak'izay olona farak'izay tapitra amin'ny fanapaizana amin'ny ralàna, tapitra amin'ny fampianarana, fanampiarana amin'ny miasa mandraraha rehetrarehetra. Misy koa ireo olona tsotra, misy koa ireo olona sahirana ara-pivelomana. Mba niresahana izy dia manaiky rehefa inona moa vitanao izy fa dia manotrina azy zay. Fa raha zay indray ozy nidarofan'jareo bomba lacrymogène dia mba ahoana indray moa ozy izy. Dia tsy tany moa izy navaly fa dia zao. Tsy ana rery io, tsy any Madame Ramasona Arlette rery io, tsy any professeur Ratsimba rery io. Atsika rehetrarehetra io andreo nareo polisy anaty tomobile atsika malagasy inosy io. Zany nitakiny eto fa tsy mitaky zay hoe azareo akory Rajoel. Fa izy ary nangataka aminay hoe apio zay dia tonga zay manampy. Azy izy zao. Azy ianao monsieur le président. Ianao nge niantso anay pour la France. Alors je dirais que la France provoque. Macron c'est un provocateur et je n'ai pas peur de dire ça. Pourquoi il a osé dire comme ça qu'il se trouvait aux îles Éparses et il dit que il est en France ici alors qu'il est à Madagascar. Mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ils prennent les bagages pour des imbéciles. Ils savent très bien que lorsqu'on ramène des carottes, on peut fermer le bec. Et c'est ce qu'ils font exactement aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait là, le Drian? Qu'est-ce qu'il fait là? Il ne va pas dire qu'ils ne viennent pas pour discuter avec le président des îles Éparses. Non, ça m'étonnerait, ça m'étonnerait. Peut-être qu'on lui a dit, attendez, cassez-vous, taisez-vous. Voilà, sûrement. Je n'ai pas entendu, mais c'est ce que j'en conclus. Ce que tout le monde pense d'ailleurs. Et où il est maintenant, monsieur le président Rajoel? Il doit être avec nous. Il aurait pu être là, demander élégamment, intelligemment, sans faire d'histoire, sans braquer, sans brûler des bâtiments, mais intelligent. Il doit être là pour réclamer à la France le retour, la rétrocession des îles Éparses. Mais non, il n'est pas là.